Salama tompoko tonga soa eto amin'ny rendez-vous du FMFP ity fandahana ity dia atao iresana momba ny tahiry-famadiham-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa. Androany isika dia resaka momba ireo sehatr'asa izay efa tsy ny FMFP vola. Misy fito izy ireo. Andriamatoa Jean-Luc Ramamonjy Arsoa, secrétaire général ny FMFP no iresaka amintsika momba izay. Zava-dehibe ny mahafantatra ireo sehatra fito izay sitrahan'ny tahiry-famadiham-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa vola. Misy anankifito izy ireo araka nazaiko teo ary ny dimy amin'ireo dia nosoratan'ilay politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Ny voalohany amin'izany dia ny BTP sy ny loharano stratégique. Ny fampifanana ny mpiasa amin'izany dia fampifanana ny mpiasa amin'ny asa vaventy sy ny foto-drafitr'asa. Ny fampifanana ny mpiasa misahana ny varotra na mamokatra ny asa fanorenana. Ny fitrandrahana harena kibon'ny tany, ny vato, ny orinasa mpaninjara, ny solika sy ny angovo, sy ny sisa sy ny sisa. Ny sehatra faharoa izay vatsian'ny FMFP vola dia ny sehatra fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Ny fampifanana ny mpiasa amin'izany dia fampifanana mpiasa amin'ny fambolena, ny fiompiana, ny fanangonana sy ny fanodonana vokatra ao amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny tontolo iainana, ny tontolon'ny asa tanana, ny jono sy ny sisa sy ny sisa. Ny sehatra fahatelo dia sehatra ny teknôlôjia ny hita sy ny serasera. Ny fampifanana ny mpiasa amin'io dia ny fampifanana ho an'ny teknôlôjia ny serasera, ny mandraraha sy ny varotra anatin'ny tombonjotra sosialy, ny aina aman-jery, ny centre d'appel, ny fifandraisan-davitra, ny orinasa mikirakira solosaina, ny orinasa manao développement informatique sy ny sisa sy ny sisa. Ny sehatra fahaefatra dia ny sehatry ny lamba, ny akanjo sy ny kojakoja. Ny fampifanana ny mpiasa amin'izany dia fampifanana ny mpiasa ao anatin'ny orinasa afakapa. Ny indostria mamokatra sy mivarotra lamba, akanjo na ireo kojakoja mifandraika amin'izany. Ny fandranan'entana toy ny tapis, ny akanjo, ny moquette sy ny sisa sy ny sisa. Ny sehatra fahadimy dia ny sehatra ny fizahatany, ny tranom-bahiny sy ny fisakafoanana. Ireo miasa ao anatin'ny fizahatany, ny fisakafoanana sy ireo trano fandraisam-bahiny, ny tour opérateur, ny agence de voyage, ny fitaterana ny mpizahatany, ary ireo mikarakara ny fizahatany rehetrarehetra toy ny guide touristique. Ny sehatra fahaenina sy fahafito dia sehatra tsy voasoratra tao anatin'ilay politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Ny sehatra fahaenina dia antsoina hoe sehatra maro lafy na ny multisectoriel. Ny fampifanana mpiasa vatsian'ny FMFP vola amin'izany dia ny mpiasan'ny indostria, ny banky, ny orinasa fiantohana, ny orinasa kely na lehibe mpampindram-bola na microfinance, ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny fanatanjahantena sy ny sisa sy ny sisa. Ny sehatra fahafito dia natao an'ireo mpahandraharaha eo anivon'ny sehatra informel na ny mpiasa manananton'asa marefo na ireo tanora na koa ireo start-up sy ny sisa sy ny sisa. Isaky ny sehatra dia misy voamiera isan-tsehatra iombonana ahitana solitenan'ny mpiasa sy solitenan'ny mpampiasa izay ireto ny andraikitra. Voalohany indrindra dia ny fandiniana ny filana isan-tsehatra, ny fitariana ny fiantsoana tetikasa na appel à projet ary ny fanapahan-kevitra amin'ny famadiham-bola. Mba hahafahanareo orinasa misitraka ny famadiham-bola dia farito mazava tsara ao anatin'ny bordereau unique ny sehatr'asa misy ny orinasanareo. Marihana fa ny fanazavana izay rehetra nentina ho anareo teto androany dia afaka hitanareo avokoa anatin'ny tranonkalan'ny FMFP. Raha toa ianao ka tsy naraka ny fandaharana hatramin'ny voalohany dia afaka manaraka izany ao anatin'ireo tambajotran sosialy sy ao anatin'ny tranokala ihany koa. Amin'ny heriny isika dia iresaka momba ny tetikasa mitovy tantana. Velomindray Arto.